Fanomiarabana rehetrarehetra amin'ity vidy masitra amin'ny teny malagasy ity. Androany dia ireo make-up AOA studio na EOA studio tiako indrindra no zarako aminareo. Ndao avy hatrany ary. Voalohany indrindra aloha tena ialako tsiny zareo fa tena ela dia ela izay tsy nanao horonan-tsary tamin'ny teny malagasy mivantana ohatr'izao miresaka aminareo zany miresaka amin'ny caméra. Mora kokoa amiko zany manao an'ilay horonan-tsary amin'ny teny anglisy kanefany efa nampanantenanareo efa ela hoe hanao horonan-tsary amin'ny teny malagasy efa ela nanomboako anazy dia hanao horonan-tsary amin'ny teny malagasy foana ho anareo fa aza matahotra. Ndao avy hatrany ary. Borosy ny anomboako anazy satria tsy dia omby an'ilay toerana misy anazy reto. Reto aloha ny hitako. Tsy hitako le fatao amin'ny tarehy fa reto ny hitako. Ity moa zany fatao amin'ny tarehy ny AOA Studio High Definition Brush E106 USA. Ity ilay atao hoe stippling brush ny fiantsoana itony. Ity zao nampiasako nametraka ny blushko androany tena tiako be mihitsy izy ity satria le blush tiako indrindra le ELF blush palette tiako indrindra masevatra be mahery be zany dia ity foana nampiasako rehefa manao an'iny amin'izay tsy manindry be loatra na maka akora be loatra le izy fa tena mety tsara tiako be mihitsy izy ity sady tsy dia be volony dia stipple tsara zany hoe honare zany ny filazana azy amin'ny teny malagasy zay tsy mandray be loatra zay. Dia reto tiako be daholo. Ireto fampiasako amin'ny orona ity zao tena ampiasako amin'ny orona ny tena fampiasako an'izy ity zany hoe set miaraka daholo rehetra tondroko anareo reto. EOA Studio High Definition Brush E110 na E110 USA. Ty le tsy fisaka izy fa somary ngezangeza fa mahitsy tsara ny lohany dia mety tsara mihitsy ity anaovana contouring mety tsara ihany koa ity rehefa misy an'ilay mila asiana manjamaso eto ambany maso eto mety tsara mihitsy ity satria precise zany hoe marina tsara ny précision misy précision tsara. Dia ireto ny fanaovako amin'ny maso tiako fanaovako amin'ny orona indraindray satria hitanareo amin'izao mivilana le izy dia mety tsara mihitsy ny atao amin'ilay fanaovana le contouring ihany koa. Dia indraindray koa ampiasaiko eto amin'ny sisiny amin'ny masoko eto rehefa le manao an'ilay look ray eto dia look ray eto dia mety tsara mihitsy izy ity. Tsy dia tsara fanaovana blending le zany tsy dia manafangaro be loatra fa ohatra hoe mila zavatra tena hoe marina tsara precised dia mety tsara ity. Dia ity indray hitanareo amin'izao somary fisaka ny lohany fa nefa koa le izy ampivilana ihany koa sopirana. Dia ity zany mety tsara mihitsy ny anaovana an'ilay transition color na anotositosikanao an'ilay loko amin'ny odi-maso iray manontolo. Mety ihany izy raha ohatra ka anaovana blending fa tsy dia fluffy loatra zany hoe tsy dia botsobotsina misavoraboraka fa somary mafimafy izy dia tsy dia tsara raha ampiasainao amin'ny blending fa mametraka loko zany tena mety aminazy mialatsiny fa vizana be ny inona moa ty ito. Dia ity farany ity tena fampiasako anazy rehefa manao concealer eto ako izay tena fampiasako an'izy ity. Ity indray High Definition E108 USA. Dia ohatrany matsoko be io ny lohany manao ohatr'izao ohatrany hoe flash zany. Inona moa zany flash amin'ny teny malagasy manelingela be anahy le voloko zareo fa miala tsiny fa manao an'ilay zavatra eto le concealer ny tena mahafinaritra anazy. Dia manisy an'ilay indraindray koa rehefa manisy look eto amin'ny sisiny eto amin'ilay fivoahan'ny taille-maso eto dia mety tsara. Ok, izay ny amin'ny borosy dia hiditra amin'ny make-up manarakantsika. Tonga dia satria hitako eto izy tonga dia resako aty le 3D Foam Mink Premium Natural Lashes. Ny anarany 1626 Nora no anarany. Dia hitanareo amin'izao efa nitapahako le izy. Fa ohatrany mieritreritra zany hoe fohy loatra nanapahako anazy dia ohatrany mampimeby zany ny masoko indrindra rehefa manao anazy fa na dia zany zany ary tiako izy ity. Tiako satria le bandiny tsy matevina be nefa tsy manify kely koa
hitanareo le bandiny zavatra hafa reny le ohatrany rehefa matevina izy de ohatrany ahoana reny lazako zany ohatrany hoe misy mingeza kely le izy fa ity ngeza le izy fa fisaka ahoana reny zany lazako zany tsy misy alavany zany misy matetika ny fossile any rehefa somary ngeza izy de ohatrany misy alavana kely zany de ohatrany hita be mitsy manao fossile ianao rehefa apetraka ao masonao izy nareo mpanao fossile angamba mahazo ny zavatra tiako lazaina fa sarotra be milaza anazy amin'ny teny malagasy. Manaraka ty de tena tiako tokoa izy ty ty le Artista EOS Studio Liquid Liner tena tiako izy ty satria maninona tena mora ampiasaina izy satria tsy de maninona moa zany precise tsara zany rehefa mampiasa anazy fantatrareo ny raha pijery anako rehefa elaela nareo de fantatrareo mihitsy tsy fitiavako mampiasa liquid liner satria somary sarotsarotra izy io fa ity tena tsara sady am'izay ty le marron de brown de tena mora afaka ampiasaina andavanandro za moa zany tsy manao make-up isanandro fa tena mety be ty raha ohatra ka hoe tianao ampiasaina isanandro satria tsy mainty le izy fa somary malefaka marron. Manarak'izay ny resaka fossile tsika teo de resaka glouse na lakoly the super strip lash adhesive no anarany A+ ty zany le miaraka amin'ny Charity tiako be mihitsy izy ty mbola tiako noho le anary le ina moa le anankiray fampiasako ry apetrako eto ihany anarany raha ohatra ka tadidiko fa misy anankiray efa malaza be fampiasan'ny olona ihany koa samy anana daholo ty samy tsy manome allergie izy roa fa ity no tiako kokoa arany le izy maintimainty indraindray ohatrany mampanahy anahy ihany satria rehefa apetraka le izy de ohatrany mifindra le mainty raha ohatra manka fotsy le izy de tsy de hita raha ohatra ka hoe somary mifindra eo amin'ny eo manjamasonao fa le mainty ohatrany somary ohatrany hoe mila eyeliner anao vao afaka mampiasa an'ity nefa za indraindray tsy de tia manao eyeliner firy rehefa manao foncé izy zay ny amin'iny de manaraka hiditra amin'ny hiditra amin'ny taretsika voalohany efa hitanareo tamin'le haul anzaraiko anareo iny ty le EOE Aqua Hydrating Face Primer ity nampiasako androany amban'ity make-up ty ditanareo amin'izao fa tena hydrate tsara ny tarehako tena tiako izy ty somary creamy izy raha oharina amin'ity ty zao ohatra hoe le EOE Wonder Skin Poreless Primer ity tokony one pore zany hoe ho an'ny masokoditra de ity no hydration fa izy roa reto samy manome mandona samy manome hydration ny tarehako daholo izy roa zay ny itiavako an'ity tsy manafina masokoditra zany mihitsy fa manome hydration izy tena tsara tena mahay tsara an'izay izy ity somary mandranodranoka kokoa noho ity zay ny mahasamihafa an'izy roa de ny vidiny mazava ho azy de ny habeny koa mazava ho azy 0.67 mitovy ary ny mitovy ny fatrany ao anatin'izy roa kayako de ny packaging zany mahasamihafa anazy sy ny ty AOE Studio de tsy haiko fa na de jerenareo amin'izao fotsiny ary de hitanareo mandranoka le izy hitanareo zany mandranodranoka be le izy fa tena zay ny tiavako anazy raha ohatra ka manana hoditra maina ohatrany ny anako nareo ny anahy moa zany maina mifangaro fa raha ohatra ka manana hoditra maina ianareo de tena mety tsara izy roa reto ity somary matevitevina kokoa zany hoe raha ohatra ka tena maina ny hoditra fa tsy mifangaro de ity ny tena mety ny anandray mampiasaiko daholo izy roa tsy maninona de ity no pore face primer ity le miaraka amin'ny E+ EOE Studio E+, le E+ zany ohatrany hoe gamme anankiray eo amin'ny EOE Studio le hoe Charity manome volan'ny Charité vondrona ray zareo isaka ny misy mividy manome apahany vola foana zany zareo isaka misy mividy ity E+ ity de misy ihany koa vondrona hafa de hafa ihany koa ny line le izy bon fa ity tena izy ity koa zao nampiasaiko androany amin'ny masokoditra de tena hitako hoe tsara efa elaela zany ny reto nampiasaiko de mazava ho azy ty efa ela be nampiasaiko de zay ny ahafantarako hoe
tsara be le izy tena tiako be mihitsy le izy. Okay, akora make-up roa sisa no resantsika de resaka lokomena tsika. Ity tena tiako be mihitsy ity le eo e place ihany koa zany hoe miaraka amile Charité Buildable Satin Foundation. Betsaka nareo no mpividy an'ity ao amin'ny Michou official. Tiako izy ity. Ny reny sary tianareo be reny tatoato reny de ity daholo no nanaovako tamin'ireny. Nefa de mora be mihitsy ny vidiny. Ohatrany hoe mitovitovy am'le NYX le ananako iny fa le NYX iny somary fotsy be loatra amiko sady maina be mihitsy ny paoziny tarehako rehefa manao anazy. Ity satria le izy satin foundation zany hoe tsy maina le izy fa satin de tena mety tsara amin'ny hoditra maina. Tena hoe tsy haiko e, sady ny lokony koa moa zany tena hoe lokoko de tena mivoaka tsara tena tsara be le izy. Okay, de zany amin'ity ny lokoko soft tan any am'le EOS Studio foundation. Manana zavatra hafa EOS Studio ohatra hoe baby cream zao EOS Studio tsy de tiako le baby cream. De nisy entana sasany koa ohatra hoe zao highlighter search zany nefa vidiko teo aloha de tsy tiako. Misy le highlighter mavokely vidiko iny indray-pandeha nanaovako le izy de mbola tsy hitako tsarany de misy ihany koa entana EOS Studio make-up EOS Studio vidiko efa nasehoko anareo fa tsy mbola nampiasaiko de tsy voaresako eto zany. Fa ity zany ny amin'ny tarehy manaraka ity le blush Auburn. Ity le pomade zany Auburn eo e Perfect Blush. EOS Studio Perfect Blush. Tiako be mihitsy koa izy ity satria tsy de ninona make-up ampiasainao de mety foana iny. De ifindra amin'ny liquid lipstick tsika. Sasany tamin'ny liquid lipstick ska efa nalefako vidy vanity ta Madagasikara efa tamin'ny taona de efa lafo. De reto sisa zany ananako ity EOS Studio Blogger angamba tsy vavao aminareo tsony izy ity fa ity de fanaovako foana mihitsy sady ity mety tsara mihitsy ny amin'ny andavanandro no ihany koa le izy tsy mifindra. EOS Studio koa tia anaovako ity fa mitambatra amina zavatra hafa de lasa mandina le izy de mifindra be mihitsy izy aloha am'izao sady hitanareo miraikitra be motrako satria am'le akora anankiroa mifangaro. Reto ny ara-vidiko daholo reto rehetra fa sasany amin'reto efa manomboka miamay. Okay, ity zany tsy mbola ity vaovao kokoa noho ireto fa reto telo reto ny ara-vidiko de nefany ity tsy manamaina molotra mihitsy tsy ny ohatry zany fa ity somary tsy de tsara. Ity manko ny anaovako androany Fab ity EOS Studio Wonder Matte Fab no atao molotra de miampy an'ilay cherry eo ambony sa ina mo peach sa cherry ataoko eo ambony le gloss iny de zay mahatonga anazy mandimandina sy miraikidraikitra. Tsy de tiako le miraikidraikitra fa ratsy be mihitsy ny paoziny tamin'ny voalohany tsy hoe ratsy be moa zany fa hita mihitsy ny mamaritra be le izy satria efa miantitra. Zay ny antony hoe efa ela ny vitanako andreto. Fa ity nefa de tsy manao an'izany mihitsy zany hoe tsy consistent avy zany ny fanaovandrareo an'le izy sa ahoana satria tena tsy mitovy. De ity koa zao tsara be koa ity Wonder Matte Vintage. Tsara be koa izy ity. Za zany tia loko mena matroka raha hitanareo am'izao. Rehefa tsy matroka izy de tonga de tsisy loko na nude. Fa raha vao tsy zay de tsy tiako. De ity koa tena tiako be ity ny Wonder Metal ananako EOS Studio Wonder Metal Unicorn. Betsaka ihany koa nareo ity de rehefa manao anazy koa ka maka sary de tena tianareo be mihitsy de ity izy ity. Zay ny EOS Studio. Averiko ihany tsara mariako ihany fa mbola betsaka ny EOS Studio ananako koa ny vidiko le nasehoko anareo tamin'ny hall fa tsy mbola nampiasaiko de mbola tsy mbola manao review zany mazava ho azy. Misy koa zany ny EOS Studio vitsivitsy zay efa nampiasaiko ary efa nizarako taminareo mihitsy ny tsy fitiavako anazy de mbola tsy tiako le izy hatramin'izao. Raha ohatra ka mahaliana anareo ny hoe EOS Studio tsy tiako indrindra de lazao ihany za de zarako aminareo. Efa verivery ny feoko ry zareo zay fa andeha angamba za fa sao de farany eto ny feoko fa de misaotra betsaka nareo rehetra nijery
mazadino mame j'aime vidéo azadino mame like ny page ihany koa raha amin'ny Facebook nareo no mijery tena mi-like be mihitsy ihany mame like ny page sy mame like ny vidéo nareo manko tsy mangataka amina foana hoe asivo version Facebook ilay izy de efa mampiditra ao Facebook foana de tena miangavy zany mangataka nareo zany mba omeo like le vidéo rehefa ampidiriko amin'ny Facebook amizay mba hitako hoe ankasitrahanareo le izy zay fisaotra betsaka nareo rehetra nijery tia manaraka indray veloma daholo